fa manambahiny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity izay resantsika ny mahakasika ny fampianarana sy ny fampiofanana vahiny ao anatin'izany ny Ariel Rambelson izay mpampianatra teny anglisy ato amin'ny ilany akavanako ato eo ihany koa Ramatoa Vaninara Nefson izay mpandrindra ny MPTC miarabanao indray ary miarabanao ihany koa miarabany mendrika dia miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa miarabany mendrika dia fary miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa energy ho an'ny androany dia efa fantatra moa zany fa toeram-pampiofana amin'izany MPTC zany fa tiako raha mba hampafantarinao itoty ato aminao aloha Andriamatoa Ariela izay mpampianatra teny anglisy ao amin'izany MPTC zany hampafantarin'ireo mpijery ireo inona tokoa moa zany MPTC hoentinareo eto amin'ny plateau-ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina izany MPTC dia centre de langue izy io mialohan'ny amaliko tsara n'izay fanontany mendrika izay angamba dia azavaiko kely hoe aiza aloha misy any MPTC misy anay anankiroa eny amin'ny eny an-taninandro anankiray akaiky ny efitrika Mandravoangy fivavahana dia ny anankiray eny Andranomena eny akaiky ny terminus ny 194 ny fanalavan'ny MPTC aloha dia hoe Madagascar Professional Training Center teny anglisy ilay izy mazava ho azy mampianatra teny vahiny izahay ny teny vahiny izay ampianarina ao ataontsika hoe teny malagasy aloha andesany teny vahiny izahay ho an'zareo vazaha dia mampianatra ihany koa izay teny frantsay ny tena mampiavaka anay dia ny teny anglisy satria ny anaranay dia efa miteny anglisy avy hatrany ary misy ihany koa ny teny sinoa izay vaovao vao niseho tamin'ity herinandro ity ireo no ampianariny MPTC akoatran'izay centre de langue anay izay misy offre hafa ihany koa ataonay tahaka ny informatika mampianatra izay informatika ohatra hoe programmation bureautique mety amintsika ray olona rehetra sy ny mpianatra rehetrarehetra ihany koa zay ngamba momba ny MPTC amin'ny akabeny fa hivadika ato amin'ny Ramatoa Vaninara Nefson izay mpandrindra ny MPTC matonareo miakatra eto amin'ny plateau ny fampahalalam-baovao dia misy ny zava-baovao entinareo amin'ity androany ity ento ary zay iny izay offre natolotra vaovao entiny MPTC zay Yen tompoko manana programme vaovao anankiroa ny MPTC voalohany aloha dia programme natokana ho an'ny mpianatra na ihany koa professionnel fianarana ny informatika ilay izy amin'ny teny anglisy ranoray ny filière ianarana ao anatin'izay dia misy ny bureautique amin'ny teny anglisy ny cyber security data science sy ny maro hafa koa rehefa tapitra ny fianarana dia mahazo certificat international avy any UK ilay ankizy fiarahanay miasa avy amin'ny NCC Education any UK ilay izy amin'ny 6 janvier ny fidirana manaraka ho an'ilay programme informatique io faharoa dia akoatra ny maha centre de formation professionnelle any MPTC dia manana ihany koa izahay ny université antsoina hoe MPTC College natokana ho an'ny ankizy izay manana baccalauréat na bacc malagasy na frantsay na anglisy toute série zany hoe tsy mifidy série amin'ny teny anglisy ranoray koa ny fampianarana dia misy ny filière anglisy mazava ho azy ho an'ireo izay te handalina ny teny anglisy na koa te ho lasa mpampianatra matianina amin'ny teny anglisy dia ny faharoa ny business administration fiarahany miasa avy amin'ny université any États-Unis ilay izy bac plus 2 zany no azon'ilay ankizy rehefa vita ny fianarana eto Madagascar afaka manao transfert nefa zareo manao bac plus 3 any amin'ny université partenaire anay ihany koa dia amin'ny janvier ihany koa ny prochaine rentrée zany hoe fidirana manaraka amin'ny 18 janvier karazana tolotra anankiroa no entinao teo manahoana ireo mpianatra sy mpiofana izay hivoaka ao anatin'izany eo amin'ilay sehatra mahamatianina mihitsy ny tiako anontaniana amin'izay lafin'izay Yen tompoko mahazo araka ny teneniko teo mahazo diplôme izy raha ho an'ilay fianarana teny anglisy zao dia TEFL certificate no azony zany hoe afaka mihitsy izy mampianatra ny teny anglisy manerana an'izao tontolo izao ho an'ilay business administration indray afaka manao transfert de crédit izy zany hoe afaka mianatra amina université anglophone partenaire anay ihany koa akoatran'izay tolotra roa izay ivadika kely ato aminao Andriamatoa Ariel Rambelson akoatran'izay misy ihany koa hoe karazana fampiofanana hafa hoentin'ny MPTC ao anatin'ny tolotra hoentin'izy ireo io amin'izay fampianarana sy amin'ny centre de langue zay
ia somary azavay kely ngambany a satria misy karazana fampianarana ao anatina fiofanana ozy izy ianao zay misy aloha ny cours d'anglais général iny le natokana ho an'ny olona rehetrarehetra zay te hianatra isan'andro so ataontsika hoe isan'andro fa 4 fois par semaine izy io dia 1h30 ny séance anankiray maharitra 3 volana ny faharetan'ny cours d'anglais général misy ihany koa ny cours d'anglais particulier raha ohatra anao ka tsy manam-potoana hoe makany amin'ny centre isan'andro sy tahaka izay dia afaka manantona anao izahay na koa ianao afaka manantona anay izay maha-particulier anazy ankoatran'io ihany koa dia misy ny formation de groupe ohatra hoe natokana ho ana salarié satria izy ireny fantatsika fa miasa isan'andro feno be ny fotoanany afaka manantona an'zareo ihany koa izay ny ampiasana amin'ny ora izay mahafaka azy ao anatin'izay rehetra izay manahoana ny fomba fampitanana ny fampianarana ho an'ny MPTC manokana ianao manko tsy mpampianatra teny anglisy ao anatin'izany rehetra izany mba ohatra ny ahoana ny endrikendriky ny fampianarana hitan'ireo mpianatra amin'izay fotoana izay ny endriky ny fampianarana aloha dia ataoko hoe matiana satria izay mitana le qualité misy an'izay fiteny zay hoe quality education satria izay miara-miasa amin'ny université sy ny centre de langue sasany any ivelany tahaka ny hoe États-Unis UK sy ny zany dia tsy izahay zany mpampianatra ny hoe mamme izay tena ampianarana fa efa tsara ofana tsara izahay amin'ny alalan'ireo partenariat zany izay iarahana miasa amin'ny université any ivelany dia mahazo formation izahay en ligne misy fotoana ny vazaha izy tokoteny misy tonga eto mampiofana anay dia zany hoe programme international tsara mihitsy zany arahany MPTC amin'izay fotoana izay fa tsy programme hoe izay tsy patatry ny mpampianatra fotsiny akory ino ary mba mampiavaka an'izany centre de langue MPTC zany raha-pitahintsika amin'ireo toeram-pampihofanana maro samihafa izay efa misy eto Madagasikara atsika eto Antananarivo anisan'ny tena miroborobo be zany amin'izao fotoana izao inona mba mampiavaka ianareo anatin'izay matoa zany miakatra eto izay dia tena misy zavatra mampiavaka tokoa ny MPTC ary matoa misy ny MPTC dia misy ireo tena anisan'ny hoe teboka tsy hananany centre de langue sasany eto Antananarivo fa izay irery ihany manana azy misy teboka vitsivitsy maromaro reto tany saiko amintsika araka ilay teneniko tamboalohany teo dia efa programme international aloha zany programme arahany MPTC zay voalohany indrindra manarak'izay dia nisan'ny mpianatra ao an-dakilasy dia voafetra 12 any satria efa lazaiko tery am-boalohany mitany izay an'le kalitao zany amin'le fampianarana dia voara-maso tsara daholo zany ny fahaizan'ny mpianatra amin'izay fotoana izay manaraka ihany koa dia misy ny antsoina hoe PTE na ny person test of English izy io dia azahoana diplôme international ihany koa misy koa ny atao hoe PTE for young learners zany hoe ireo ankizy ataontsika hoe 14 15 13 ans afaka mandray anjara ihany koa dia mahazo diplôme international akoatr'izay dia misy language cert tiako azavana kely ty language cert ity izy ty koa dia azahoana diplôme international avy any UK satria araka ny teneniko teo dia miara-miasa izahay amin'ny firenena britannique dia ahafahanay mahazo an'izay certificat international zay io sujet io dia tena sujet avy any UK mihitsy zany tonga collier to Madagasikara dia rehefa vita ny examen dia averina any amin'izareo dia izy tompitoerana mihitsy no mitsara tsy izahay mpampianatra no mitsara fa izy tompitoerana mihitsy no mitsara izay azahoan'ny mpianatra certificat international ihany koa rehefa mianatra amin'ny MPTC ianao misy condition kely fotsiny dia rehefa mahazo 14 de moyenne plus ianao donc zany izay mpianatra mendrika ahazo an'izay certificat international zay dia omena ihalalana manao an'io language cert io dia rehefa vita ny terme ray na ny trimestre zany vita ny level anankiray mahazo double certificat mpianatra aminay certificat avy amin'ny MPTC ary io certificat language cert international io avy any UK manarak'izay dia misy ihany koa ny business english ama business azy dia efa eo amin'ny tontolon'ny asa zany dia misy karazana ataontsika hoe thème ao anatiny ahafahan'ny mpianatra mianatra ohatra ny hoe resaka anglais de tourisme resaka call center karazana be dia be ao fa tongavany MPTC dia mahazo ny anjarany daholo ny seray avy akoatr'izay ihany koa dia misy ny français des affaires satria zay mampianatra teny français misy ihany koa ny pique-nique fivoahana kely zany izay ataon'ny mpianatra isaky ny 3 volana dia misy an'izy io natao izy io mba ahafahan'ny mpianatra mianoka sy misitraka ny zavaboary eto Madagasikara fa tiako marina fotsiny hoe zavatra rehetra izay atao zany any ampisangatsanganana dia amin'ny teny anglisy avokoa ary ny farany fatsikely indrindra izay mampiavaka na MPTC dia ny fampianarana ny teny anglisy amerikana sy ny teny anglisy britannique mety mahatsikaritra hoe fa mety hoe sainy amerikana ihany neto fa misy britannique fa zany hoe adiny moa zany ampianarana daholo ireo mety sy amerikana na britannique fotsiny aza fa mety misy koa ny accent canadien australien satria zay miara-miasa amin'zareo Canada firenena australiana dia mety misy taona zay
mandray an'zareo tonga eto Madagasikara dia manao conversation class ny mpianatra dia mahazo ny anjara ny mpianatra rehetrarehetra satria manana ny choix ny mpianatra hoe na ty accent ty na ty anglais ty ny tiako ianarana dia samy mianatra malalaka ny mpianatra rehetrarehetra amin'izay. Etsika maranana an'izay rehetra izay ary omeko minitra vitsy ianao andray matoa Ariela Rambelson anaovana fanentanana kely andreo mpijery fa ngataha kely ty ho an'ity alay ity tiako raha mba asianao karazana démonstration ve nilazako an'izany mba ahafantarandreo mpijery any tokantrano any fa afaka ifehan'izany teny anglisy zany tokoa izy raha tonga hianatra amin'ny MPTC. Of course, right, because I'm an English teacher, so I'm supposed to speak in English in front of you today. So I'm going to make a short advertisement for that. I just want to remind you guys that the course is going to be on the 6th of January 2021 next year. I just want to tell you as well that MPTC Madagascar Professional Training Center is one of the greatest centers in Madagascar, especially in the capital, about foreign languages, especially about English because I'm an English teacher here. And if you'd like to discover as well something new, for example, accent, as I told you earlier, so we can provide your needs, we can fulfill as well desire, and we can offer you as well the opportunity as well as the chances to meet native speakers or even Malagasy people who can really master the English language. So feel free to join MPTC. Your capacity and your ability and your success as well is our pride. So you're more than welcome if you join Madagascar Professional Training Center. So that's all about my last word. Thanks a lot. Enyary fatika kely ato aminao raha matovy anarana Evson ho an'izay fanentanana an'izay hatrany. Manasa antsika rehetra anantona ny MPTC aza misalasala manantona ny MPTC izay dia vonany hanome ny qualité d'éducation fampianarana matianina ho antsika rehetra amin'ny ny fidirana ho an'ny les universités le nilazaiko teo 18 janvier ny fidirana manaraka amin'ny 5 décembre ho avy zao ny farafisoratana anarana vonjevonjena ihany toerana satria efa maro ireo ankizy ny soratra anarana dia ny 10 sy 11 décembre ny concours farany ho an'ny cours normal izay any amin'ny centre na ho an'ny cours na anglais français informatique dia amin'ny 6 janvier prochaine rentrée efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana afaka miantsonana ireo amin'ny 033 33 410 88 034 21 410 88. Enare dia ankasitrana ianareo menadany vahiny ato anatin'ny fandarana tamin'ity alina ity tsy ahina fa Andriamatoa Ariela Rambelson izay mpampianatra teny anglisy no vahiny ato anatin'ny fampahalalam-baovao teo ihany koa Ramatoa Vaninarana Evson izay mpandrindra ny MPTC dia ankasitrana ianareo ny vahiny teto amin'ny Real TV Madagasikara tamin'ity alina ity dia izay ihany koa no entiko mamarana ny fampahalalam-baovao mametraka ny mandrapitafary to klasy toko ba